Tapaka nandritra ny fikaonan-doha ny arahan'ipika manao amin'ny akademiam-pirenena misahana ny fitsaboana na ny Académie nationale de médecine sy ny filohampirenena Andry Rajoelina Omaly fa hiroso amin'ny fijerena sy fampiasana ireo vaksiny mahatohitra ny variant misy eto Madagasikara ny governemanta malagasy. Isy ny vaomiera siantifika izay atsangana mba hitarika ny fikarohana hitadiavana ireo vaksiny mety mahatohitra ny variant misy eto Madagasikara ireo ka ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny ministera misahana ny fikarohana ara-tsiansy no andrafitra izany sy ifarimbona amin'ny fanatanterahana ny dingana rehetra tsy maintsy arahina ahafahana manatanteraka izany. Nanamafy anefa ny fiadidian'ny Repoblika tao anatina fanambarana natao taorian'ny fivoriana Omaly fa mbola mitohy ny fampiasana ny CVO sy CVO+ ao anatina fitsaboana sy fisorohana ny COVID-19 eto amin'ny nosy. Mandra-piandry ny valim-pikarohana mahakasika ny vaksiny araka izany dia mbola ny CVO sy ny CVO+ ihany no fitsaboana aroso ny fanjakana ho an'ny mponina eto Madagasikara hiatrehana ny valanaretina coronavirus. Nanomboka Omaly atoandro dia nidina antsehatra ireo minisitra sasany toy ny ministry ny fiarovam-pirenena, ny sekretera-panjakana misahana ny zandarmariam-pirenena ary ny ministry ny filaminam-bahoaka nizara CVO an'ireo mpiasa eny anivon'ny ministera hiadidian'izy ireo tsirairay avy. Olona 5 vaovao indray no namoy ny ainy tamin'ny 5 Martsa araka ny tatitra nentina teo anivon'ny Haino Manjery-Panjakana Androany Zoma. Avy any amin'ny fatra Boeny ny 4 tamin'ireo olona namoy ny ainy ireo, ny 3 avy any Atsinanana, iray eto Analamanga ary iray any Analanjorofo. Tafiakatra 770 araka izany isan'ireo olona lavo vokatry ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara. Ankoatra izay dia olona 710 indray no voamarina amin'ny fomba ofisialy fa mitondra ny tsimikaretina COVID-19 ka ny 770 amin'ireo dia avy eto Analamanga avokoa. Miisa 303 alina araka izany ny olona voamarina fa voan'ny coronavirus hatramin'ny ny atomboan'ny valanaretina teto Madagasikara ka hatramin'izao. Iraika amin'ny 330 ny olona mbola tsaboina ary ny 720 amin'izy ireo dia ahitana fahasarotana. Efa manakaiky ny 550 ny isan'ireo nahitana ny tsimikaretina coronavirus hatramin'ny voalohan'ny taona. Ary efa mihoatra ny 510 kosa ny isan'ireo olona maty nanomboka ny voalohan'ny volana Janoary ka hatramin'izao. Natsahatra ny sasantsasany amin'ireo asa fanabeazana sy hetsika ara-panatanjahantena rehetra eo anivon'ny toeram-pampianarana miankina amin'ny Université an'Antananarivo. Fanapahan-kevitra no raisy ny fakan-kevitra siantifika eo anivon'ny Université an'Antananarivo mba hisorohana ny fiparitan'ny valanaretina coronavirus. Tafiditra ao anatin'izany ny fanehoana ny voka-pikarohana ampahibe maso. Tsy azo atrehina ihany koa ny fivorian'ny komity rehetra manomboka ny 9 Martsa ka hatramin'ny 12 Aprily. Miasa tapakandro araka izany ny eo anivon'ny fitantanana ny sekoly. Mikatona avokoa ireo toerana fanaovana lalao ara-panatanjahantena rehetra saingy miankina amin'ny fakolté tsirairay ny fanajanonana na tsy ny fampianarana eo anivony. Mbola mitohy anefa ny fanadinana sy ny fizarana ny vatsim-pianarana ho an'ireo mpianatra na dia eo aza izany fanapahan-kevitra izany.